Ny azo ambara aloha zany a dia efa tonga indray ny fanampy apetraka amin'ny ankizy a izay mahafeno herintaona mizara loka la chance ambinifolo isa-taona. Voalohany aloha zany a faly izay satria natazona mpanampy maritra mpampiasa izay mantsy ny tena tanjona hatrany ny hoe tsy mifolofolo mpanampy a miditra chance matianina dia motivena zany le mpanampy dia tonga ny fotoana dia izao hitantsika zao izy. Loka amin'ity taona ity a misy ny vola raitsy ariary izay mahazatra prime zany ino any ankizy a, misy ny gana, misy ny akoho, vorona, misy ny vola 10,000 ariary, iny koa para, misy vilany a, misy ny vary a, misy ny kojakoja tokantrano, ny termosy a, rehefa karazana zavatra zany ka hoe ilain'ny mpanampy dia omena daholo. Androany aloha zao izy mahatratratra any amin'ny 200 izy fa misy vaky amboarina satria be dia be ny ankizy am-perinasa efa hitantsika ombeny fa efa mahatratra manetsy ny ankizy avoakanay n'izao fotoana izao dia alefa tsikelikely zany le izy, alefa vaky le izy. Anisan'ny taona tsara indrindra ho an'ny agence Ambinitsoa ny taona 2015. Tao anatin'izay aloha ny fanokafana ny orinasa anankiray ny Ambinitsoa Clean izay efa tena azon'ny mpampiasa antoka amin'izao fotoana izao. Dia nifandray zany ny agence Ambinitsoa sy ny Ambinitsoa Clean satria ana ihany le izy fa ny tena tanjona tena nomezana asa ho an'ny ankizy kilasy mody. Dia zay zany tena anisan'ny zavatra nafaly anay a. Tao koa ny GS Pro Sécurité izay efa miroborobo be amin'izao fotoana izao. Ny afatra zany dia mirary soa ho an'ny fianakaviana iray manontolo mirary soa ny mpanampy rehetra ho an'ny ankizy izay ambola am-perinasa amin'izao fotoana izao izay mbola tsy nafen'ny herintaona tazony tsara ny asa. Tsy le loka koa ny tanjona fa no avinareo ataovy izay atafitanareo tsy misolosolo mpampiasa fa maharitra mataona rehefa tonga ny fotoana mahangona dia mba miasa tena amin'izay. Ny kilasy mody zany sarotra be amin'izao ny mahita asa dia miezaka zany zay misy ihany ny kilasy mody fa tena tsy ampy motivation le ankizy satria tsy mahavelona fianakaviana le karama dia miezaka zany zay hoe andehantsika morona asa ho an'ny ankizy izahay mihitsy ny mpampiasa direct. Hitantsika eo zao fa misy mahazo prime ny mpiasanay direct, misy mahazo raitsy ariary ho an'izay tsara fiasa indrindra izay mizara vary ho an'ny mpiasanay ny karama koa ny motivation mba atao hoe mba efa mihoatra ny norme angambany. Ny condition aloha na tsy nianatra ry izy na tsy misy diplôma ry izy fa vonona hiatrika fiainana vonona hiasa dia efa voaraina daholo satria izay mampanon formation. Ny formation tsy misy hoe firmoa ny agence Ambinitsoa zao izy misy ny formation omenay misy ny fampianarana materiel fahalalam-pomba ny fahaiza-miaina ny resaka fanajana ny fotoana rehefa sortie dia iny ampianarana ny ankizy fa misy koa ny fampianarana sakafo le zavatra rehetra takin'ny mpampiasa rehetra zany efa omena eto amin'ny agence Ambinitsoa daholo. Dia misy indray ny mpampiasa maika be dia tsy afaka mivezivezy dia na mahazo formation ry izy indray andro dia efa afaka avoakanay.